Miraba tompoko lafinaritra, tompoko vavy ankafaliana indray no andorana anao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro amin'ity anio ity. Ao anatin'izay dia roany sotrosotra toerana ivoarana andro ratsy namenantsika tamin'ity herinandro ity. Ao anatin'izany voalohany amin'izany dia ny tato amin'ny lakandran'ny Mozambika. Raha mahakasika an'ity tato amin'ny lakandran'ny Mozambika ity dia tsara manamarika fa nijanona amin'izay andro ratsy azy zay ny toerana misy azy raha tamin'ity anio ity, izany hoe rivotra miaraka amin'izany dia manodidina ny 570 kilometatra isan'ora. Ao anatin'ny oram-baratra ihany no misy tafakatra hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Raha ny 3 andro manaraka no resahana dia tomanana iainatrany nefa izay hitanjaky nyity andro ratsy ity izay, izany hoe tsy ahina zany ny ivadiany ho lasa rivodoza ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia ikisaka tsy moramora mianatsimo ity tangoron-drahona ity. Ao anatin'izay 3 andro izay dia tombanana ho levina aty atsimony nosy aty ny orana be, araka izany no mbola isy fiatraikany amin'iny morotsiraka voany andrefana sy atsimo andrefan'ny nosy iny. Fa raha mahakasika ny rivotra kosa araka navarantsika teo dia tsy isy fiatraikany mivantana amin'ny aty an-tanety. Ny ranomasina ihany koa dia mbola mahery ao anatin'izay oram-baratra izay. Raha ny aty amin'ny varatra atsanan'ny nosy kosa ilay foforonana no resahana dia azo lazaina fa ao anatin'ny 2 andro manaraka dia tombanana afeno fipetra marivotoza azy nilay tangoron-drahona any avaratra atsanan'osy, izany hoe lavitra mbola lavitra tanteraka moa misy ny fohibeny araka izany dia tsy isy fiatraikany mivantana ho an'ny toetry ny andro eto Madagasikara raha ny fisiny. Ao anatin'izay araka navarantsika teo mahakasika ny fampitandremana mahakasika ny abetsahan-drotsakorana dia tombanana ho betsaka zany rotsakorana ao an'ity anio ity, somary mitohy kely ho an'ny alina sika hatramin'ny raha maraina ho an'ny faritra atsimo andrefana ary ny distrikany Belotsiribiana, Morondava sy Manja, izany hoe morotsiraky ny faritra Menabe. Raha ny mahakasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa dia hita taratra aloha ny fitsokony ny talio amin'ny ankapobeny andrafitra mety toetry ny andro, fa dia saika ny aty amin'ny andrefana sy ny avaratra andrefan'ny nosy ary ny aty atsimon'ny nosy no tena hitoetra ny oram-baratra mitsitokotoko. Ao anatin'izay omentsika ny atsipiriany mahakasika ny toetry ny andro any rapitso maraina misy tandrivon-drahona miserana aty amin'ny Vatovavy, Fitovinany, morotsiraky ny atsimo atsinanana, toraka izany ihany koa aty amin'ny morotsiraka ny faritra Boeny, Melaky, Menabe ary atsimo andrefana, somary mitatra kely aty amin'ny morotsiraky ny faritra Androhimandrahona amin'ny ankapobeny aty amin'ny avoatany fa ny aty amin'ny avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana kosa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Torakandro kosa indray dia misy zany ny oram-baratra aty amin'iny andrefan'ny nosy manontolo ny tapany atsimony nosy ilany andrefan'ny avoatany ary dia ny aty amin'ny avaratra andrefan'ny nosy, somary mandrahona ny aty amin'ny morotsiraka afovoany atsana sy avaratra atsinanana, izany hoe ny faritra Sava, Ambatsoa, Anaranjorofo, ny faritra atsinanana toraka izany ihany koa dia mandrahona ny aloatra mangoro sy ny analamanga izay mety arahana tandrifon-drahona kely ny Takariva. Tombatombana mahakasika ny maripana kosa indray dia manodidina ny 720 ka 30 mafana indrindra ho an'ny avoatany. Mihoatra ny 30 degré celsius ny morotsiraka atsinanana, toraka izany ihany koa dia 720 ka 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy dia aty amin'ny Vatanana mafana indrindra sy Antsoia 30 degré celsius. Ho an'ny talata kosa indray dia araka ny nambarantsika dia mikisaka tsikelikely makaty andrefana indray aloha ny orana amin'ny ankapobeny ahitana oram-baratra ny tolakandro, izany aty amin'ny morotsiraka avaratra andrefana, morotsiraky ny Diana, Sofia sy Boeny, ny faritra Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Androia ary ny ilany andrefan'ny avoatany. Mandrahona kosa ifandimby-ndrahona sy masoandro any amin'ny faritra Sisa. Maripana ny talata dia mafapana ny avoatany 30 ka 30 degré celsius, 2 ka 4 ny morotsiraka atsinanana ary 9 ka 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Volaina amin'ny 30 hatrany aloha mafana indrindra dia faritra Boeny sy Maheva tanàna. Amarantsika ny toetry ny andro ary ho an'ny alarobia dia ahitana orana trany aty amin'ny Sofia, ny faritra Boeny, Menabe, Melaky, atsimo andrefana, Androia, Nosy ny andrefan'ny avoatany hatrany. Aty amin'ny ilany atsanan'ny avoatany kosa sy aty amin'ny atsanan'ny nosy manontolo dia saika omaina amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny alarobia dia 720 ka 30 mafana indrindra aty amin'ny avoatany. Raha manerana nosy ny jerena dia aty Tamatavy sy aty Maheva tanàna 30 degré celsius. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary dia manasanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.